Toy izao ndraika manano teny zaraina zay omenantsika anio. Anoranao olony Kristy. Ampafantatra anao an'izay lalina tokony alehanao olony ny tompo. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly toko fahavalo andiny fahaenina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nisy anjelon'ny tompo nilaza tamin'i Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalina midina avy any Jerosalema mankany Gaza. Dia hevitra izany. Sy hanoro anao an'izay olona tokony hanatonanao. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly toko fahavalo andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Daody mifanahy tamin'i Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Sy izay itorianao araka amin'ny Asana Apôstôly toko fahavalo andiny fahadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Filipo ny lohabava dia nanomboka teo amin'izany soratra masina izany nitorian'i Jesosy taminy. Matoki, vavaka isika Kristy eo, matoky ny fitarian'ny fanahinao masina ao. Amen. Mandra-pionà tompoko, fiadanane.